Ao anatin'ny tontolon'ny foto-drafitrasa izay mofo raha momba ny lalana kosa no resahana. Miantoka ny famatsiam-bola hikojakojana ny lalana izay, indrindra ny lalam-pirenena, ny tahirim-bola hikojakojana ny lalana na ny fer. Nilaza ny sekretrera jeneraliny sekretrera jeneraliny benitany randimby fananomboka ny taona 10 raika ambin'ny 10 dia tsy ara-potoana ny fandoavan'ny kampania solika ny haba avy amin'ny solika tokony hiditra any amin'ny fer. Zara fa mihodina hatramin'ny 520 ny fond d'entretien routier ankehitriny. Anisan'ny fidiram-bola ho an'izany tahirim-bola hikojakojana ny lalana izany, ny tamberim-bola fantatra amin'ny fanafoezan-teny hoe RER, ny lamandy ho an'ny surcharge ny fiara-vaventy izay nanomboka nampiarina tamin'ny taondasa, ary ny fandraisana anjaran'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Ny fikojakojana ny lalam-pirenena, ny asa maika antsoina hoe travaux d'urgence, izay 100 ny ressources propres, ary ny fampiodanana ny fer no ampiasana ny tahirim-bola ho an'ny fikojakojana ny lalana. Raha ny tokony ho izy dia ireo vola voarain'ny taona 2012 no entina matsina ny fikojakojana ny lalana ny taona 2012. Ireo volan'ny taona 2012 no entina matsina ny asa tanterahana ny taona 2013 arak'izany. Voalaza ny sekretrera jeneraliny fer fa mihodina amin'ny ampahefany ihany ity tahiroan'ny fikojakojana ny lalana ity ankehitriny noho ny fienan'ny enti-manana. Ohatran'ny zavatra rehetrarehetra rehefa tsy vita tao le entretien dia miakatra le dégradation dikan'izany miakatra ny investissement ilanao tombony ressource ilaina. 14 raha ny tokony izy ny ressource encaissé tamin'ny 2013 mampiasatsika. Amin'izao nefa mbola misy superposition en arriéré BDP 2011, 2012, 2013 hita eo zany par rapport amin'izay hoe ahoana ny zavatra ampiasaina iasantsika 2014. Fa raha le tena le autonomie ana exercice hoe encaissement en arrière 2013 anaovana sa 2014 mbola manjavozavo be tsy manana visibilité tena manjavintsika. Na dia efa manomboka manao paiement raha ny compagnie pétrolière. Déclarer ny compagnie pétrolière ohatra hoe ny redevance en entretien routier mois de janvier, déclarer ny zareo mois de février, dia payer avant fin du mois de février. Izay midina normal, izay efa tsy respecté intsony izay autonomie. Ho an'ny taona 2013 raha ny fantatra dia mbola misy 10 miliara ariary ny rera tokony alohan'ny kompania solika. Ho an'ny taona 2013 tsy nampandoavana afa-tsy 80 miliara ariary izy ireo raha tokony 7.20 miliara ariary izany vokatry ny fifanarahana tamin'ny ministeran'ny asa vaventy. Efa mandony ho an'ny taona 2013 ihany koa ireo mpandraraha ara-tsolika saingy misy fahatarana izany. Mariana fa mamoaka ny vola ihany ny andraikitry ny fer fa ny ministeran'ny asa vaventy sy ny ARM no manao ny appel d'offre amin'ny fanatanterahana ny asa fikojakojana ny lalam-pirenena.